raha ny vaovao izay voaray io arivo moa dia fantatra zany fa rahampitso tolakandro no eo amin'ny folo am-pirenena ery Rosanary Mampiana etsy amin'ny lapampanjakana iavoloha ity délégation comoriana ity. Izay ny amin'iny vaovao io fa tokony isy ny fanavaozana tanteraka eo anivon'ny tafika hoy ny fikambanana ty tandrazana asandrato ny fireneko izay tarehin'Andriamatoto James Ratsimo tsy vaolana izy ny fanendrena jeneraly maro eto amin'ny firenena. Manamafy ny tokony isina fanavaozana tanteraka ny eo anivon'ny tafika amin'ny fikambanana ty tandrazana asandrato ny fireneko tarehin'Andriamatoto James Ratsimo tsy vaolana hoy izy ny fanendrena jeneraly maro eto amin'ny firenena ary ilaina ny fametrahana fitantanana vaovao sy fanavaozana tanteraka amin'ny tafika. Rahantsika malaly fa telo ny jeneraly teto efa telonjato izy amin'izao fotoana izao ary efa voaporofo tanteraka ny zavatra lazainay hatramin'izay fa nafiry ny jeneraly mbola ho apetraka ao eo ara-politika dia zavatra anao inona moa izy ireo marimarina kokoa dia tendrena amin'ny tombontsoany izy tombontsoa no arovany samy mitady tombontsoa mitady commandement fa commandement anao inona na sambo na avion na inona tsisy ananany tafika ary efa ela no miteny an'izany fa fananganana tafika tena izy no izy sy analana ny corruption anatiny io satria izany resaka io resaka tombontsoa resaka fitadiavana commandement resaka fitadiavam-bola sy intérêt ka tsy izay tsony ny zavatra tokony hodiniana fa efa ely izay no miteny fa ilaina voazina tanteraka ny tafika malagasy ilaina manamboatra toby era amin'ny Madagasikara irovana ny faritra amin'ny masina ilaina manana fitaovana raitra ary efa misy firenena milaza fa hanampy antsika. Ahatongavana ny fanatsarana ny tafika tokony hitatra ny firenena hafa ankoatra ny Frantsa ny fiaraha-miasan'ny tafika malagasy hoy Andriamatoto James Ratsimo.